izay antoalmirava fialanany sambana eto amin'izao etanana zao natratra ny fitombokatra amin'ny taona 2020 sy 2020 andeha hitramontsika ny fiaraban'ny anjely eo an-danitra manatoato manao hoe raha mbarinaina soavina ny tompo no mombana satria manatrika antsika Jesosy amin'izao olasika amin'izao andehantsika amin'ny voninahitra azy voninahitra ny eo an'Andriamanitra Leliany Alleluia masina masina Jehova tompony maro eky ny voninahitra ny rehetra amen fanizantsika ny fidiranan'Andriamanitra andeha hovakintsika ny salamo fidirana fahatelo amin'izany andiny voalohany hatramin'ny fahavalo aorianan'izay manaovantsika lalakira atema fahenina ambinifolo rehefa hita angelakina amin'ny anaran'i Jesosy misaorana Jehova falaiko ary izay rehetra anaty misaorana ara-masina misaorana Jehova falaiko ary aza misy adonoa amin'ny fitahiny rehetra izay mamena ny rehetra rehetra izay manasirana ny rehetra rehetra izay manafika ny hainao tsinona ny davaka izay manana famiraposo fiajananao izay mahavotsony vavanao ny fataonao modiraiko ny any volomahery Jehova manao fambarina sy fizarana izay rehetra paolino efa nafatata misezaraka reny ny zanak'Israely mafataro ny asany mamindra fotsony andra Jehova mahaposady be famparapony amen Bye.
izarana ny tompona, izarana ny tompona. Vavakitsika, isaoranay andro manalina tokoa ianao, ry Andriamanitra tomponay tsara sady mpanao tsara. Andriamanitra izay mikarakara sy mamola volanay mandrakariva. Andriamanitra feno fahatsarana ary feno fahamasinana mandrakariva. Manome voninahitra ny anaranao satria avy toerana ianao nefa iva fijery. Ianao ilay Andriamanitra hatrizay ary mandrakizay. Andriamanitra tsonandro ianao dia ala. Misaotra anao izay mideranao ary manaja anao sy miarabanao manoroka ny tongotrao masina indray izay satria noho ny famindraponao sy ny fitiavanao no mbola tsy nalandritra anay ahafahanay namakivaky ny herinandro iny ary mbola endrandra koa raha mbola sitraponao Jesosy ny herinandro vaovao satria ianao no miteny fa zany lalana sy fahamarinana ary fiainana fa raha tafasaraka amiko anenareo tsy ahefa na inona na inona Jesosy Kristy tompo tazony mandrakariva izay ifikitra eo atratranao na mafy ny adina morady atrena ety amin'izao tontolo izao zany nefa nampanantenanao anay fa zay tahanaraka dia tsy maintsy mandany tenany ary mitondra ny azo fijaliana ary amin'ny fahoriana lehibe tokoa mantsy nidiranay ao amin'ny fanjakanao Jesosy. Misaotra betsaka anao izay mitsangana avokoa ny fiangonana rehetra manoloana ny fahalebiazanao ary manoloana ny fahamasinanao Jesosy. Nahatra ny anaranao ka raisy izany ho fifalianao ho anitra kasitrahanao manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Mialohan'ny ekaran'ny mpanompon'Andriamanitra izay présiden'ny F100 eto amin'ny Foibe-Taninanandrado mitondra ny afatry ny tompo ho amintsika tsirairay avy dia hotsenaitsika amin'ny alalan'ny hira faharoa amby 50 ao amin'ny boky kirantsika fiderana ny tenin'Andriamanitra. Ny teninao Andriamanitra. Ny teninao Andriamanitra dia feno vity amandeha ive. Ny teninao Andriamanitra anakadalana ny marina. Tompoko lahy sy tompoko vavy, voalohan-teny dia amin'ny izao. Manarak'izay dia miarahaba ihany koa ireo tompon'andraikitra sisa nambaran-tonga eto amin'itony fiangonana, eto amin'ivon'ny fiangonana Tanànandrano ary ny tsy adino dia ny miarahabantsika rehetra
vahoaka an'Andriamanitra na kely izany na ny lehibe. Ataoko tahaka ny araba voninkazo ianareo, tsy jidiny lolo marevaka vangivanginonjeny tantely, ka hoaniky ny afaliana sy hotsetsiky ny amaminane itsika menakavy amin'ny tianandroany tya satria 20 taona ny efisaty. Mamela raha mba hiteny tsotsoza kely ny amin'izany firaisan'ny sampana izany, mba tsara ho fantatsika ihany mantsy izany fa ny firaisan'ny sampana dia anisan'ny rantsana anankiray niaraka tamin'izao ray aman-dreny izao, nanomboka teria navangy fivavahana isika mandrapatonga teto. 20 taona izy amin'izao vanim-potoana izao, ary hotsazovantsika atsoatso koa ny faha 20 taona ny fiangonana. 20 taona niaraka teny foana, namafina ny sarotra, anisan'ny kitro anankiray zay tsy azo ialana, fa anisany ihany koa mamelona ny fiangonana. Mety gaga angamby ianao, mety anontany ianao hoe fa inona moa ilay firaisan'ny sampana? Firaisan'ny sampana dia kazany voankazo anankiray, dia kazany voasary mandarinina. Ny voasary mandarinina dia hitantsika hoe voasary mandarinina iny, fa izao rehefa voasantsika ny voasary mandarinina iny dia misy asiny maromaro ao anatiny. Ary ao anatin'izany asiny maromaro izany no atanan'ireo sampana 13. 13 ny sampana misy atao amin'ny fiangonantsika. Ary arinjan'ny firaisan'ny sampana izany amin'ny fanatanterana ny asa fitoriana ny filazantsara. Arinjan'ny firaisan'ny sampana izany na dia amin'ny vanim-potoana ny firana tahaka izao isaky ny alahady azy. Ny firaisan'ny sampana no mandrindra ny herinandro fiandrasana. Ny firaisan'ny sampana no mandrindra ny fanatanterahana ny andro herinandro masina. Ary ao anatin'izany firaisan'ny sampana izany koa, satria firaisan'ny sampana le izy dia manatanteraka toeram-pibiazana anankiray, karazany andro fiarovana, fefy mba hirona ny zanatsika andeha araky ny fahamarinana sy azona amin'ny torin'ny tenin'Andriamanitra. Mety eritreritranao hoe ohatrany ahoana zany ao anatin'ny firaisan'ny sampana izany. Dia ireo sampana 10 izay hitanao ireo, mety saina kely tsy mahatazana isika, eo ny sampana misy atao anatin'ny fiangonana misy antsika. 5 taona ka hatramin'ny 70 taona misy an'izany ao anatin'ny firaisan'ny sampana, izao no miandraika sy miadidy amin'ny fahampantsona ny asa fanatanterana ny asa fitoriana ny filazantsara. Manentana anao sahady eto ankehitriny, te laza aminao sahady ankehitriny hoe midira izay sampana ianao izay mbola tsy tafiditra ao anatin'izany. Midira ao anatin'ny sampana isika izay tsy mbola tafiditra ao an'izany, fa ilaina izany satria 5 ka hatramin'ny 70 taona tian'Andriamanitra isika hiara-iasa ao anatin'izany sampana izany, satria anisan'ny sampana anankiray, anisan'ny rantsana anankiray entina manatanteraka ny asa fitoriana ny filazantsara. Anio ary 20 taona izany firaisan'ny sampana izany. 20 taona ny firaisan'ny sampana, manasanao izay amin'izao maraina izao, ary vavaka hitondram-bavaka izany. Manasanao koa izay amin'ny ariva, mety tsy tonga eto anao amin'ny rora fa mbola manao lasesta kely, fa nariva amin'ny 5 dia manasanao izay hiaraka itsika amin'ny rotorotom-piterana any amin'ny 4e étage. Andao hiarideran'ny tompontsika, andao kalaza n'ilay Jesosy Kristy tompontsika, fa 20 taona firaisan'ny sampana, 20 taona nanatanteraka ny asa fitoriana filazantsara. Fa ny fantatray dia izao, Andriamanitra no manome fiainam-piarahamonina mazava sy mandrindra izany firaisan'ny sampana izany mba hisian'ny fiadanana, mba hisian'ny fahasoavan'Andriamanitra. Izay no ela tompoko lahy, izay no ela tompoko vavy, mety anontany angamanao fa inona kay nidirany any amin'izany, kinona kay nidirako, mety izany ny eritreretinao. Fa itany tena votoaton'ny tenin'Andriamanitra tsika. Tena fampatsahivana lalana tsy maintsy nandehanana izay varavarana tsy maintsy nidirana. Afantarantsika izany zava-misy atao anivon'ny fiangonana izay misy antsika izany, satria soroka miara milanja, tongotra miara maminja ny firaisan'ny sampana sy ny fiangonana ho fitoriana ny filazantsara. Ny tenin'Andriamanitra izay ka antsika ny fampaherezana dia hitantsika ao anatin'ny Koritianina voalohany. Koritianina voalohany toko 7. Koritianina voalohany toko 7. Ny andininy voalohany ka hatrahantsika hatramin'ny andininy 7. Ny andininy voalohany ka hatrahantsika hatramin'ny andininy 7. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary izao rahalahy, tsy nahazo miteny taminareo tahaka ny araky ny fanahy, fa tahaka n'izay mbola nofo dia tahaka izay mbola zaza ihany ao amin'ny Kristy. Zonono no nomeko anareo fa tsy vetikanina, satria tsy mbola matanjaka ianareo. Eny, mbola tsy matanjaka manjaka ankehitriny, mbola araka ny nofo ihany ianareo, fa raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo
tsy araky ny nofo ihany va ianareo ka mandeha araky ny fanaon'ny olona. Faharoa ny anankiray hoe izao an'ny Paoly, ny anankiray kosa izao ny Apôlôsy. Moa tsy olona ihany va ianareo? Ko inona moa Apôlôsy ary inona moa Paoly? Mpanompo any izay nahatonga anareo mpino ireo, dia samy araky nomen'ny tompo avy. Izao namboly, Apôlôsy mandehany, fa Andriamanitra no nampitombo. Ka dia tsinotsinona izay namboly na izay mandehany, fa Andriamanitra izay mampitombo no izy. Ary raha ihany ny mamboly sy ny mandehany, nefa samy andray araky ny valim-potiany avy, araky ny fisasarany. Fampiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, ary sanin'Andriamanitra ny trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Izany no tenin'Andriamanitra nofinidy ny firaisan'ny sambatra tamin'ity androany ity, ary no mafisina ao andin'ny fahasivy tapany io manao hoe fampiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Fampiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Raha somary nijery kely any dika teny tamin'ny teny frantsay dia hoe car nous sommes ouvrés avec Dieu. Car nous sommes ouvrés avec Dieu. Fampiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Mandinika izahay tao anatin'ny firaisan'ny sampany hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Raha mijery ity tantara ity tsika dia afa-tsy nataony Paoly ho an'ny mponina ho an'ny Korito. Nanamparany amin'ny mponina Korito izay mpino nanaradia azy, nijery azy, nanaradia ny fiainany. Ary rehefa nanaradia azy ny mponina tao Korito dia tsapany Paoly sy Apôlôsy fa tao nisy fizarazarana sy tao nisy fialonana tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ary dia tonga izy nitondra ny fampianarana, tonga izy nitondra ny fananarana, ka nilazany sy nitenenana nanao hoe tsy moa olona ihany va ianareo, raha mbola misy ny fialonana, mbola misy ny fifandirana. Voalohany ry hava-malala ao amin'ny tompo, ry mpiaingona FPVM malala. Mpiara-miasa amin'Andriamanitra ve ianao amin'izao andro an'izao? Petraka aminao ny fanontaniana, mpiara-miasa amin'Andriamanitra ve ianao? Fa avakeo anie ny andin'ny fahatelo sy ny fahaefatra manao hoe fa raha misy fialonana sy fifandirana ao ka mandeha araky ny foanan'ny olona, fa raha anankiray izao ny Apôlôsy, izao ny Paoly, moa tsy olona ihany va ianareo? Todika amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Mampieritreritra antsika izany tenin'Andriamanitra izany. Fa tao hitantaratra atao anatin'ity fiangonana FPVM teny rehefa malala ny tompo ny fialonana sy fifandirana. Misy izany atao anatin'ny fiangonana misy antsika. Misy mandray ny andraikitra sy mijery ny asa, dia hoy ny sasany hoe zeny koa ka mba manao, inona kay ty ataony? Ny mpanao ny asa indray moa amin'izay fotoana izay dia toa milaza toa sy miteny hoe izay no manao hoe taloha ka izay tianay io. Hitantara izany ry hava-malala ao amin'ny tompo. Fa ny zavatra tiako ambara amintsika amin'ity androany ity, ray aman-dreny dada no nitarika antsika hidina taty amin'ny tany nanandrano, apatsahivana ihany izany va 20 taona lasa izay. Izy no nomen'Andriamanitra fanahy hitahadalana antsika, fa tsy misy eritseritra isika ka hialina sy eritseritra hoe izao an'ny Paoly na izao amin'ny Apôlôsy. Tia hanambara amintsika izany tenin'Andriamanitra izany ry hava-malala hoe tsy tokony hanana fifandirana sy fialonana isika, fa mila fiombonana raha teo mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Mila fiombonana raha teo mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Faharoa manarak'izay, ny 5 fahenina fahafito. Inona ny asan'ny Paoly ao? Inona ny asan'ny Paoly ao zany mandinika tenin'Andriamanitra ity tsika? Mamboly. Ny asan'ny Paoly ao mamboly. Zaho sy Paoly mpamboly. Ary Apôlôsy mandehana. Ary sika mpisintona lakolosy. Hitantaratra ao anatin'ny fiainantsika izany rehetrarehetra izany anie ry hava-malala amin'ny tompo e. Fa zao ny zavatra notenenin'ny Paoly sy Apôlôsy hoe ahoana izy izy? Tsinotsinona izay mandehana, tsinotsinona izay mamboly, tsinotsinona ny mpisintona lakolosy. Fa inona ny tena zava-dehibe? Ilay mampitombo. Iza ilay mampitombo? Andriamanitra ilay mampitombo. Tia ny tompo antsika hanana fanetsetena. Mampiseho fanetsetena lehibe ty Paoly sy Apôlôsy. Aty n'Andriamanitra koa isika mpivavaka tao anan'ny FPVM mba hanana fanetsetena. Fampianarana voalohany ray isika rehefa maralo amin'ny tompo tamin'ny tenandroany ity dia izao. Raha teo mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika dia takiny isika hanana fiombonana. Mba tena iombona tanteraka ane izao FPVM izao, iombona tanteraka eo ambana tsy an Jesosy Kristy tompo.
ary faharoa manalak'izay ninninona ndraiky saraisitsika ninninona asa ataotsika ninninona na firaisan'ny sampo anao na tompona ndraiky tsy amin'inona na tompona ndraiky sy amin'inona isika dia mitaky fanetsehtena eo anatrehan'Andriamanitra zany asa ataontsika izany zay nitadio ny lesona anankiroa voaraintsika voalohany atao amin'ity androany ity faharoa manarak'izay manoloana zao zava-mitsanga eo amin'ny ivon'ny zao tontolo izao misy ady misy aretina itsika tratran'ny rivo-doza tratran'ny hainandro haitany mamaky lohasola izany no mahazo atsika rehefa malalo eo amin'ny tompo amin'izao vanim-potoana iainantsika izao enontsika ihany koa nainaina itsika amin'ny fiakarany vidim-piainana misy miteny hoe marary zany rehetrarehetra zany mahazo atsika avokoa iandradim-pahoriana izao tontolo izao mahatsiaro aho eto ny tenyzao ray aman-dreny zao tamin'ny 20 taona lasa ihany koa mihoatra tany raha mbola mpanjefana sany tompo ianao izy dia izao nitady tio mety dia voly anankiray ny miady aminao fa rehefa tonga mpiomany ianao nampiandrana akoatran'izay dia efa maro ny fahavalo mitady andrombaka sy ifandramby aminao n'izay vanim-potoana izao dia noho izany mila ianao mivavaka tsara ary mila ianao mampitombo ny finoanao manoloana zao zava-misy amin'ny fiainantsika izao rehefa malala ny tompo raha tratran'ny aretina ny atsika dia izao no nolazain'ny mpitsabo amintsika ampitomboy ny hery fiarovana anisa fampitoana ny ampitony manaova vaksiny ianao zany zao zava-misy ainantsika fa efa tahorana tatsony izay fitsaboana azy ampitomboy ny hery fiarovana fa eto kosa tsika mpanompon'Andriamanitra manoloana zava-mitsanga eto amin'izao tontolo izao dia ho ny tenin'Andriamanitra ampitomboy ny finoanao mila miakatra zana tohatra anankiray tsika rehefa malala ny tompo amin'ny fampitomboana ny finoana manoloana zava-misy rehetrarehetra izao inona nefa ny fomba azotsika mampitombo izany finoana izany ninona Romanina 7:7 manao hoe koa ny finoana avy amin'ny toroteny azo ny toroteny avy amin'ny tenin'Andriamanitra finoana dia avy amin'ny toroteny toroteny dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny tena mahagaga rehefa malala ny tompo dia inona ny teniny hoentsika miainga sy mamakivaky amin'ity taona ity herin'ny tenin'Andriamanitra ny herin'ny tenin'Andriamanitra azay ny toy nampitaina eto amin'ity androany ity manoloana zao fiainana sy ady-piainana mahazo antsika ity izao mila ny tenin'Andriamanitra isika rehefa malala ny tompo mila ny tenin'Andriamanitra isika amin'izao fiainana misy antsika izao tia ampietsetranao ny tenin'Andriamanitra zany mba hampitombo ny finoantsika io tenin'Andriamanitra io no ampiakatra amin'ny finoantsika zay ahafahantsika manana hery entina miatrika ny ady-piainana entina miatrika izao ny tontolo izao fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izao sy ianao tia ilaza aminao azany fa tenin'Andriamanitra io natsoina hoe contrat de travail ila tsoina hoe contrat de travail ahafahantsika miara-miasa amin'Andriamanitra tia anontany anao izy zao tsy manana contrat de travail amin'Andriamanitra mino fa samy manana baiboly daholo tsika rehetrarehetra ina e contrat de travail atsikany contrat de travail atsika io fa izao nyfantaniana mipetraka fantatrao mazava ve ny contrat de travail ianao efa namaky ny contrat de travail ainao an'io ve ianao fantatrao ve ny ao anatin'io ry ava-malala asa raha fantatrao na tsy fantatrao fa mampiasa antsika Andriamanitra tsy mpiara-miasa amintsika ouvrier-ntsika nomeny contrat de travail tsika fantatrao ve zany contrat de travail ianao zany tenin'Andriamanitra azy tsy tonga ho azy zany afa-tsy ny tompo zany fa tenin'Andriamanitra izay ny ainantsika amin'ity taona ity tenin'Andriamanitra ampitombo ny finoantsika manomboka an'io tsika tadadio hoe contrat de travail tsika zany io tenin'Andriamanitra io ao no mamaritra ny amintsika rehetra zay ny faharoa manana contrat de travail mpiara-miasa amin'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra izany fahatelo mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay mpiara-miasa amin'Andriamanitra izaho sy ianao samy manana ny fanomezam-pahasoavany tsirairay avy
samy fampimezam-pahasoavana ny sampana tsirairay avy. Samy manana izany tsika tsirairay avy eo. Ao ny manana ny fahaizany manokana, ao ny manana ny volany, ao ny manana ny arenany, ao ny manana ny fahafahany manokana, ao ny manana ny fotoanany samihafa, ao ny manana ny lohany, samy manana ny lohany daholo tsika. Fa raha mikambana loha anankiray tsika tato ny aranitra tato dia mety manao rany hoe bika tsika ato zao hoe loha ray daholo tsika mianakavy ireo. Fa nomen'Andriamanitra izany, nomen'Andriamanitra izany dia avy amin'ny lalan'ny Tompo azotsika manatateraka ny asany. Azotsika mitondro filasan-tsara manomboka ao Jerosalema, Jodia, Samaria ka hatrany amin'ny farany tany. Nomen'Andriamanitra an'izany isika. Dia rehefa nomen'Andriamanitra isika dia hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Dia samy manatateraka ny asan'Andriamanitra tandrify azy avy izay nomen'ny Tompo antsika tsirairay avy. Ary rehefa nomen'Andriamanitra izany asa tandrify azy izany tsika dia izao ny zavatra hita sy tsapa. Manomboka miakamy tsika rehefa men'Andriamanitra andraikitra sy asa. Mety manana andraikitra ako ato anatin'ny fiangonana. Manana andraikitra anao ato anatin'ny fiangonana. Ny andraikitra dia mety mpiainy fotsiny aloha ato. Fa na dia miaina rao ianao dia mety kamo koa miaina. Mety ho kamo ianao. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra dia mila olo mazoto, mila fahazotoana ny mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Amin'ny lafiny rehetra izay fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra anao. Mila olo mazoto izany Andriamanitra mampiasa antsika izany. Faharoa manaraka an'izay, rehefa manao ny asan'Andriamanitra isika, ninona toerana misy antsika dia izao no tahadiry hava-malala. Zao lohaka fantatritsika. Ilaina dia ilaina ny fahendrena. Inona hono ny tena ilaina amin'ny fahendrena? Inona ny andohan'ny fahendrena dia izao? Ny fatahorana an' Jehova, ninona? Fiandoham-pahendrena. Ny fatahorana an' Jehova no fandoham-pahendrena. Tena matahotra an' Jehova marina ve tsika amin'izany mampiara-miasa amin'izany? Matahotra an'ilay patron ve tsika amin'ilay mpiara-miasa izany? Tena matahotra an'ilay patron sa ny tiantsika ihany no ataontsika ry hava-malala? Lesona fahatelo tiako ambara aminao androany. Teny soratra masina ampitainy eto androany fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika. Mila olo mazoto Andriamanitra nompo azy. Fa mbola maro ny asa eto amin'izao tontolo izao manoloana ny ady. Ary ao anatin'izany fahazotoana izany, tsy hoe rehefa mazoto fotsiny, fa ilaina dia ilaina ny fatahorana azy. Ilay fatahorana an'ilay Andriamanitra izay mampitombo. Izay teny anankidimy izay no tsara ho fantatritsika efa mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika. Izay ny antsoina hoe fipetrana profil anankiray azotsika miara-miasa amin'Andriamanitra. Voici ma main, elle a 5 doigts. Zay a? Voici ma main, elle a 5 doigts. Inona avy izy teo ilay 5 doigts notonona teo? Raha teo mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika, tia fiombonana, manana fanetsetena, manana contrat de travail. Ten'Andriamanitra ilay contrat de travail sao dia manontany indray tsika efa tonga any an-trano. Olona mazoto ary farany matahotra an'Andriamanitra. Mba tadinao ahy dia tadia foana zay voici ma main, elle a 5 doigts. Tadia zay fiombonana, fanetsetena, ten'Andriamanitra na contrat de travail tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Olona mazoto ary matahotra an'Andriamanitra. Andaranao ry hava-malala amin'ny tompo no misaintsaina amin'izany. Mamantatra androany ianao misaina manao hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra ve izahay? Sa tsy mpiara-miasa amin'Andriamanitra? Tanteraka ireo zavatra takin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo amin'ny fiainantsika ireo. Fa izao no tsara ho fantatsika. Lay Jesosy Kristy tompo izay nifidy antsika. Lay niantso antsika. Manome tombo no antsika mandrakariva. Satria Andriamanitra dia inona? Fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana, nanome zanany natokana mba-tsy izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Jerevana eo amin'ny andin'ny fahavalo eo hoe, ny andin'ny fahavalo. Tapany by, tsy maninona vakitrany. Ary raha ihany ny mpamboly sy ny mpandena, nefa samy anjay ny valim-potiana avy izy araka ny fisasarany. Anjay ny valim-potiany avy izy araka ny fisasarany. Mandray inona zany tsika raha fa dinihana mampiasa tsika e? Mandray karama. Misy karama ty amin'ny tompontsika ty mandray karama tsika ry hava-malala ao amin'ny tompo Tsy mampiasa tsika fotsiny ny Andriamanitra fa tsika manatateraka ny asany. Fa mandray karama itsika, mandray valim-potia. Mandray valim-potia tsika ampianakavin'ny finoana.
aokotsika ino manomboka zany fa manjay valopitiany, ino moa valopity mety azotsika? Raha marary tsika te mivalopity azotsika te fahasalamana, dia miteny ny tompo hoe fandiakapoka tamiko izy rehefa nanasitranana anareo. Raha maditra ny zanakitsika dia mame valopity avy hatrany ny tompo manao hoe zara amin'ny lalana tokony alehany zaza fa rehefa lehibe tsy ala amin'izany intsony. Raha manana olana isika dia hoy ny tena hoe fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana fa hanampy anao ny zavatra rehetra. Raha tsy manam-bola isika dia mety hiteny kotsika maneny vola amin'ny maharanga. Mety manana daholo izany rehetrarehetra izany. Raha misy adi-panahy sy adi-tsaina itsika vahaolana any amin'izany ilay Jesosy Kristy Tompo. Ilay miteny sy milaza aminareo makanesa ty amiko izay miasa fantatra sy mavezan-tsetana. Izany ome anareo ny fitsarana. Tsy mate antoka ry hava-malala ny manompo an'Andriamanitra ny miara-miasa aminy. Tsy haiko ianao na faly na tsy faly aloha izany antsoin'Andriamanitra hoe mpiara-miasa amin'izany e. Fa tsika reny ampidina amin'ny orinasa anankiray fifaliana lehibe ao antsika izany e. Mahazo karama isika, mahazo valaka sasarana isika. Hiala eto anao an-drano izao dia mety hiteny hoe Jesosy io, na ny sakafo hohaninay any androany dia tsy misy. Fa ny tenin'Andriamanitra sy vavaka nampianarin'ny tompo dia manao hoe omeo anay an'io ny hanina sahaza ao anay. Afaka mameno ny hanina sahaza ao antsika ny tompo satria mpiasany itsika. Izy no patron antsika. Manaiky ho mpiara-miasa aminy ve tsika? Tsy ampanangatanana anao izy anaiky ho mpiara-miasa aminy satria samy mieritreritra any anatin'ny fonony tsirairay avy. Fa ny asa mpanaovin'Andriamanitra rehefa tafiditra ao anatin'ny fipetrapetrany isika dia mazava ho azy fa mahazo ny valopitiany avy ny tsirairay avy. Fa izao rehefa tsy mahatanteraka an'ilay dimy isika dia na zava-mitranga mety ho voaroaka anie tsika e, mety ho laza chômage teknika anie tsika e, dia mety tsy teny angamba tsika zay zao chômage teknika 3 volana. Ny tiana lazaina toa hoe chômage teknika zany zao ohatrany tsy dia mivavaka izay aloha mandritra ny 3 volana fa chômage teknika. Mety zany zao mahazo atsika. Fa mila manaraka ny fepetra takin'ny tompontsika rehefa malala amin'ny tompo a. Mba ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra foana. Rehefa evema malala ovrian'Andriamanitra isika. Tiantsika miaraka amin'ny mandrakariva. Fa tanterony ny fepetra ny asa sy takiny amintsika. Ambarana zao tenin'Andriamanitra zao a. Mino ahako fa na voaray lehisoina antsika tamin'ny tena androany ity. Nahazo fampaherezana hoe tona mieritreritra indray ny herinandro ho avy. Isainy tsena anao manana kontrata travail ve miasa eo anatsian'Andriamanitra ve ny fiaina mpiara-miasa aminy ve a? Sa mbola mety hiteny anao manomboka an'izay hoe andeha hiditra hiara-miasa amin'Andriamanitra ako androany. Tena andeha hijery izany annonce na offre d'emploi zany androany a. Misy asa hono e, inona le asa e? Mpiara-miasa amin'Andriamanitra e. Mezan'ny olona eny ianao fa ataovy. Mpiara-miasa amin'Andriamanitra hono. Misy saosy zany sa tsy misy saosy e? Misy a, misy. Satria valim-bavaka sy ny valim-pitia raisitsika tsirairay avy. Amarana ny tenin'Andriamanitra ako a. Izao ny tenin'Andriamanitra amintsika. Izao ny zavatra tiana lazaina amintsika zao. Apetrao ambony dia ambony. Tahaka nanaovan'ny Apolosy Paoly hoe fa ilay Andriamanitra mampitombo, izy no tena izy. Diny kely anie ny tenanao zao e. Tsika zao mipetraka eny am-pitoeranao misy mahazoazo aina sy vavetivety tsara. Misy botabota tsara vavetivety eny. Ny vatanao sy ny tenanao. Dia vavetivety ohatran'izany koa ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainanao. Ny anara-bola, ny anara-panahy, zavatra maro samihafa. Dia reo ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia ozy izy any amin'ny oapolona farany roapolo. 5 biamy manao hoe ho atafezina izay matoky an'i Jehova. Ndao zany ianao mety misy botabota be dia za koa ohatrany kivy koa amin'ity mavotabota be aty. Fa Andriamanitra mihitsy mandritra amin'ny fiainanao toy izay ho atafezina izay matoky an'i Jehova. Dia misy indray aho zao ohatrany kelikely mahihi. Dia zay ty zako fa za koa ty ohatrany mahihi kely ihany tsy hitako izay mazina. Fa io Jaona mpanao batisa, Jaona toko fahatelo andininy fahatelopolo manao hoe izy tsy maintsy mitombo, zaho tsy maintsy mihena. Ty
tsy hanambara amintsika manjakarivo zany fa Andriamanitra mahay mametsaka zavatra amin'ny fiainantsika zanak'olombelona tsirairay avy. Anjaranao no misaina sy mijery hoe mpiara-miasa amintsika, fantany izay mahasoa atsika, fantany mampety atsika, ary fantany mietsetra amin'ny fiainantsika, fa ovrentsika, mpiasantsika tsy maninona miteny izany e. Zay anay Jesosy mpiasanao, mpanomponao izahay e. Ary mahatoky sy mino izay fa hiaraka aminay manjakarivo ianao. Vokatry ny efisaty androany, ataovy izay azon'ny tananao atao, na mahino na matavy, na lehilahy na vehivavy. Ataovy izay azon'ny tananao atao androany, entinao hanatsika ny asa fitoriana ny filasan-tsara. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika, fakatao ny fiombonana hampandrosoana ny fiangonana. Fakatao ny fiombonana hampandrosoana ny fiangonana. Mba hampandrosoana izao FPV mamalala antsika izao, mba isa raha tsika amin'ny mpiara-belona amintsika eran'izao tontolo izao. Satria vao notenenjin'Andriamanitra isika hitony filasan-tsara eto amin'izao tontolo izao. Hampandrosoana anty Madagasikara misy antsika ity, ialantsika ao anatin'ny fahantsana, ialantsika ao anatin'izao aretina samihafa izao. Fakatao ny fiombonana hampandrosoana ny fiangonana. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Tsy tanteraka isika rehetra manoloana izany tenin'Andriamanitra izany. Manontany anao ny tenin'Andriamanitra androany manao hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra va izaho sy ianao? Ary rehefa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izaho sy ianao, tanterako ve sy tanteraka ao ny asa takian'Andriamanitra amiko sy ianao? Saola mbola misarazary isika fa takian'Andriamanitra iombona. Saola mbola tsy manana fanetsetitsika fa mbola mieboebo. Saola ananatsika fotsiny fa ataontsika eo amin'ny fitoeram-boky ny contrat de travail. Saola fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika dia manao alasafay ny asany fa mila olo mazoto izy. Saola raha manao ny asany isika dia mietsetra manjakariva ny saitsika sy ny lohantsika nanao tanterana izany, fa tsy misy ny fahatahorana azy. Mitsangana, ndaontsika hitondra ny tenantsika ao anatrehany amin'ny hira 3:7. Ry Jesoa tompo tsara o, eresy lahatra ao izao, fa peny raha tsy vitako mandifotra ny tenako. Ndaontsika hitsangana hifona eo anatrehany tompo, manoloana izany tenin'Andriamanitra izany. Jesosy tompo tsara, eresy lahatra aho izao, fa peny raha tsy vitako mandifotra ny tenako. Milela paladia ria, ivavaka isika tompoko hitondra ny tenatsika eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra,
Mijoro eto anatsihanao izahay noho ny teninao. Mijoro eto anatsihanao izahay ankehitriny, manoloana izany afa-tsao izany. Mahatsiaro fa tsy nahatanteraka na te fanatsoanao hiary asa aminao azy. Mahatsiaro fa tsy nahavita ireo paikonao sy ny afa-tsy nataonao. Mahatsiaro fa toa mahafaty antoka orinasa ny asanay tsirairay avy ndrenydray. Mahatsiaro fa tsy nahavita ny asanao zay Jesosy. 20 taona ny firaisan'ny sampana ankehitriny. Inona ny asa vitanay Jesosy? Nanahoana ny asa fitoriana filasan-tsara sy nataonay? Ny vokatsy ny tafika masina izay nefainay tsirairay avy. Vita ve ny nampanaovinao anay Jesosy? Vita ve? Ianao no mahita sy mahafantatry izany rehetrarehetra izany. Nefa manoloana eo masonay koa mbola maro ny aza izay tsy maintsy mbola ho tanterahany. Satria lasa mihasarotra ny ny asa Jesosy. Mihasarotra. Takinao izay hanana finoana. Hanana fatahorana anao. Takinao izay hafantatra ny teninao manjakariva ary hanana fanetsetena manjakariva ao anatsihanao. Jesosy eo, tsy tanteraka izay. Mamindrafo aminay, mamelany elokay, fampanota izay. Mamindrafo aminay, mamelany elokay, fampanota izay. Voafiany izany ny fiainany manontolo Jesosy, mpanota izay. Ka mamindrafo aminay. Mino sy mahatoky izay Jesosy. Mangataka famelan-keloka, mangataka famindrampo. Ary mino izay fa omenao izany Jesosy satria ianao no mpampiasa anay. Ianao ny Andriamanitra mpampiasa anay. Ka manome anay an'izany ianao hoe anaka, zanako ianao, adidin'ny tanako ianao. Satria mpiasa anao izay Jesosy ary mpanomponao. Faly izay manoloana izany Jesosy ka injana ny teny Davida mpanao salama manao hoe sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasalina ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra Resty mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokana tombotsy. Teraka Maria Virginy, izany napakapotompolato, nombona tamin'ny alina, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao an-danitra, mipetraka kavan'Andriamanitra Resty, avy any neviny tsara ny velona sy maty. Mino fanay masinao, fiangonana masina manerana ny tontolo izao, fimonana ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Terainay ianao ray, terainay Jesosy tomponay. Terainay Jesosy tompona, terainay ny fanariko, terainay fampa. Mandeha antsika ame voninahitra an'Andriamanitra amin'ilay 5 taontsika. Ny amin'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Eniky ny voninahitra ny tanitra. Amen. Amen. Dia miarahabantsika rehetra indray ry havana, afaka mivavaka tahaka an'izao. Zava-dehibe ny miona amin'Andriamanitra. Tsy ny miona fotsiny, fa ny mandray fitahiana avy any aminy. Mbola velona soamantsaritsika, narovan'Andriamanitra amin'ny aretina rehetra. Teka ho an'ny tompontsika sady misaotra azy. Saotra Jesosy, saotra Jesosy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Enika tany rehetra. Amen. Amin'izao 20 taona
anefisato zao no itsanganako eto. Ty fiangonana ty koa dia mankalaza ny 20 taonany ary anao tsangam-bato lehibe ho fahatsirovana an'izany. Tsangam-bato atao amin'izany araka ny tapaka ny komity dia satria rehefa any amin'ny 4e étage any rehefa avy ny orana tsy fandrenesana na hira na vavaka na inona tsy fandrenesana tsony rehefa avy ny orana. Noho izany dia hosiana plafond. Ny plafond amin'izany dia tsy plafond tsotra akory fa miantsona ingénieur fa misy ingénieur ihany azo antsoina. Fa ny fahafantarako azy mba tsy handrenesana reny ranonorana be reny dia mbola ho asiana éponge be dododododo éponge matevina mihitsy any ny tafo rehetrarehetra iny voasaronana zay vao manao plafond amin'izay ohatran'izao asa be zany ankalazan'izany tsika fa tsy petraka fotsiny akory. Taona voalohany 10 voalohany fanamboarana tetezana ao daholo ny adi-tsaina, ny rano mari, ny fako isan-karazany, ny loto isan-karazany tsy maintsy heritanao, ny teny marary, ny teny ratsy. Io no mahatonga ny sasany miemitra tsy miditra sampana intsony. 10 manaraka mandra-pahatonga ny 20 taona ao ny fanantenana. Fa rehefa tsy nandao antsika ny tompo taparany 10 taona voalohany tsy andao antsika izy 10 taona faharoa. Tapitra ny 20 taona vita zay ny tetezana. Zava-dehibe ny fahavitany zany. Anomboka eo amin'izay ny tena asa, tena lalana, dia lavitra iarahana amin'ny tompo. Misaotra mpitoroteny ny teny teo fa zany fionana amin'Andriamanitra zany tsy maintsy manana lakile ianao hiantsoana azy. Ino zany lakile zany? Raha io mpiasa trano kely io ndana metsena tondra entana mavesatra izy avy any mandondono mbaravarana izao zay ihany eo fantatry ny tompo-trano mihitsy any feon'ny mpiasany midira. Zany lakile ambony indrindra sy ny tsara indrindra raha ionana amin'Andriamanitra. Izy zao vao mivavaka ane ianao dia efa manontany anao izy izy zao dia tsy adinonao mihitsy ny lakile hoe ny mpiasa kelinao ty Jesosy, le mpanomponao. Zay ny lakile. Raha tsy mahatonona an'izany ianao tsy mahazo azy. Tsisy afany hoe ndeha hiasa. Dia izy zao akangady eo sisobika eo ay voaiandro ny trano reo ny fiasana tsodrano mahavitaso tsodrano mihitsy ny tompo raha fantany mihitsy fa hoe mpanompo anao miantso azy. Azadino zay taona maro ny araka taminy zao ihany ampahafantariko anao mpanomponao ty Jesosy. Zay ny lakile. Fa raha tsy miteny izany ianao fa hoe Jesosy mangataka aminao hoe eto ambaravarana mandondona aminao hoe mamindrafo amiko hoe mamelany heliko hoe. Fa iza moa ianao? Zany le efa nanolo tena zany efa nandroka devoly zay efa nanao an'izao. Tanao tsy le hoe mpanompo, tsy le mpiasa. Nana mandeha any tsy fantatro akory ianao. Dia tonga dia maty le vavaka, tsisy dikany akory ny angonana. Amin'ny alina manao zany vavaka zany dia meno anao izy. Ka dia mirary soanareo amin'izay araka izy tsy ny sampana efisaty ihany
fansapana rehetra fiangorana rehetra vita zay ny tetezana mesamy zay a amin'ny tahotra sy ny ovitra dia hitanao ny valimbavaka manontolo meny tompo anao maimaim-poana misaotra Jesosy a tehaka ho azy. Dia miara-abantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ny fahasoavany sy ny fitiavan'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompony ho amintsika tsirairay avy. Dia tonga amin'ny fotoana ny anniversaire samihafa tsika tompoko, dia miarahaba manokana ny faharoapolo taona ny fitombokatry ny F7. Dia toy izao manaraka izao indray ireo nanoratra ny anarany tamin'ny anniversaire maro samihafa. Ny anniversaire voaray tao amin'ny Madame Lalatina, Mino ary Lala Erlina 8 février, Randriamangason Bolatina Patricia 13 février, Rakotondra Tafika Elisette 12 février, Razanatra be Nitsara 7 taona tamin'ny 12 février, Rabe Arvanona Jean sy Randriambavy Raty Zanety Kambana tamin'ny 11 février 73 ans. Dia ireto manaraka ireto ny tamin'ny maraina teo. Ranay Voarimanana Andoniaina 6 février, Miora 12 février 2022. Randriambahoaka Norbert 13 février 2022. Andriamanantena ny Roanne 6 février 2022. Randrianay Verimanana 13 février 2022. Rajaonarivelo Fanomezana 9 février 2022. Rajaonarivelo Faniloniaina 3 février 2022. Razanatoandro Joelonoro 3 février 2022, Mangatakanira 462. Raël Sou Élysée, anniversaire 70 ans, tamin'ny 12 février 2022. Randrianarson Katia, 20 ans, tamin'ny 1er février 2022. Ravelo Manantsonirina, 11 février 2022. Rasolo Arfetra Sivohirana, 31 ans mariage tamin'ny 2 février 2022. Ramialy Arsou Julienne, 78 ans tamin'ny 12 février 2022. Razafindrabe Benjamin Irlalaina, 7 février 2022. Razanadrasou Isabelle, 11 février 2022. Razaka Seheno Teny Sanjina, 13 février 2022. Randriantseheno Zansy Rasoananahary Blandine, 21 ans de mariage tamin'ny 3 février 2022. Raoun Lalau Patrick Arson, 4 février 2022. Raouni Lalau Andriambelson Mamsou, 1er février 2022. Rafaralay Ndrianiaina Bruno, mangataka ny firana fifoazana faharoambiroapolo tamin'ny 9 février 2022. Rakoto Arso Andriatina Jocelyn, 4 février 74. Rajaona Arson Arlala, 8 février 2022. Randriamanarivo Nianjara Finaritra, 13 février 2022. Ratsimbazafy Lantoniaina, 8 février 2022. Mamtina Kanto Shan Ela, mangataka fahendrena tamin'ny 13 février 2022. Ranaivo Ramarson Maherintsou, 1er février 2022. Ranaivo Ramarson Mikalfity, 13 février 2022, mangataka vavaka amin'ny fianarana sy fahendrena.
Andriamandimby Santa Valérie 7 février 2022, Mioty Fitahina 13 février 2022, Randriamampianina Lovaniaina Fabio 9 février 2022, Randriamampianina Tiavana Patrika 10 février 2022, Arentsoa Fitiavana Daniela un an tamin'ny 1er février 2022 mangataka nira 513. Ravaltera Léa Mioty Soifalina 31 janvier 2022. Kudelka Mathieu Silvio Annie Marseille 8 ans tamin'ny 26 janvier 2022. Randrianony Fitahintsonambina 14 ans tamin'ny 2 février 2022. Rakotoarjaona Mbolatina Diary 4 ans mangataka vavaka amin'ny fahasalamana sy ny fianarana. Rahanjarivelo Abeline 4 février 2022. Nomeny avo anjara Prinsia 8 ans mangataka fahendrena. Dia ny cadeau izay omeny Jesosy ho anareo dia ao amin'ny Salamo 32 8. Salamo 32 8. Amin'ny anaran'i Jesosy. Anome sainanao sy hampianatra anao izay lalan-kalehanao aho. Hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsainanao aho. Amen. Dia mbola ho ataontsika ny hira 537 dia eo mpanaovantsika ny hira fa 7:telopolo dia hiaraka hitsangantsika dia aorianan'izay ny vavaka. Endin'ny voalohany ihany. Vavakatsika tompoko Jesosy Kristy tomponay eo, lay zoky malala tsy mahafoy anay, lay mamindra fo aminay mandrakariva dia manome fahasalamana, manome tombonandro anay. Misaotra anao izay, midera anao, mankalaza, manome voninahitra ny anaranao. Fa tsara loatra ianao Jesosy dia mamizara ny fahatsaranao aminay tsirairay avy. Mankasitraka indrindra Jesosy. Jesosy mitondra mbavaka ho an'ireo izay manana aniversera tamin'ity andro androany ity izay. Ny voalohany amin'izany dia ny F7 Jesosy eo apetraka eo am-pelantananao ny asa rehetra izay mbola ataony, ary izay rehetra mba tsaroanao teo anatrehanao, nandehanany tamin'ny fahitsiana, nandehanany tamin'ny fifaliana, nandehanany tamin'ny zontom-po, na natanterahana ny asanao. Jesosy mangataka aminao mba hisahoisan'ny fahamarinana izany, ka rehefa mby mandondona eo anatrehanao izy ny amin'izay rehetra manahirana azy, ny amin'izay rehetra angatahany fifaliana aminao, dia hiaino ianao Jesosy, satria ianao ny teny hoe ny sofinao tsy lalo-dalovina fa mahare. Ao koa Jesosy ireto izay nanoratra ny anarany ho an'izay mbola kely, hanome azy fahendrena tokoa ianao, ampitombo vatana sy saina ary fanahy fahendrena, mba
ihany ko eo anatrehanao mandrakariva ny fiainany iray manontolo. Ao izay rehetra tanora mitady asa dia hamarinina ho amin'i Jesosy hoe za sy ny asan'ny tanako alao adidiko ihany. Ao ireo izay efa nahazo taona Jesosy dia hamarino amin'ny foana fa marina ny teninao, ilay milaza hoe mandra-pahantitra reo dia izany ho ikarakaranareo. Jesosy ho an'ireo rehetra kosa izay mety hoe tsy nahavoasoratra noho ny antony maro samihafa ianao mahafantatra azy. Jesosy tehirizo ireny, meo azy zarao ny fifaliana avy any aminao ilay tsy ananana izao tontolo izao ianao fa ianao ny manana azy izay afaka zarainao aminy. Mangataka aminao Jesosy mba ho eo ambany fahasoavanao mandrakariva ireo rehetra ireo mba hanana ny fifaliana fa manana izy manana anao. Ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Sotra Jesosy malalo. Amen. Izao tsika dia tonga eo amin'ny 10 minitra ny sekoly alahady. Mitsangana daholo ny mpampianatra sy ny mpianatra sekoly alahady rehetra. Ataontsika ny hira 8:20 sy 700 ny andiny voalohany ihany. Afaka andrenesana indray ny 10 minitra. Misaotra Jesosy satria ianao ny nanendry, ianao ny antso. Ireo koa ny vahoakanao Jesosy sokafo ny sofiny ary aoka ny fony Jesosy ho tany lona ka handriny ny teninao. Misaotra Jesosy Amen. Ny tenin'Andriamanitra angalantsika fampianarana androany rakizy dia izay hitantsika ao amin'ny Eksodosy. Eksodosy 20 ny andiny 15. Eksodosy 20 ny andiny 15, page 74. Tenin'Andriamanitra amin'izany dia hoe aza mangalatra. Tantara kely avy hatrany no entintsika manamafy ny tenin'Andriamanitra. Nisy mirahalaraka izy Koto sy Naivo ny anarany. Mpinamana izy ireo. Mpinamana izy ireo ary mpamboly vary ny asany. Ary rehefa nresaka izy roa lahy ireo dia nifanaraka fa hifanakalo satria ny Koto dia vary mena ny nambolena ary ny Naivo dia vary fotsy. Dia nety tsara ny fanakalozana rehefa nandeha ny fotoana. Tatoriana nefa dia nanana sain-dratsy Naivo rakizy satria izy dia olona fetsifetsy. Nanasorany tapakapoaka ny vary nomena ny Koto. Indray andro nefa dia tsy ampy ny vary nomeny Koto azy. Tesitra be izy ary nandeha nakany amin'ny Naivo. Ory Naivo mpangalatra lahy, vary tsy ampy lanja nomeny lahy taitra Naivo rakizy satria tsy nanapona inona na inona izy dia niteny hoe very nge vato mizanako dia le vary nomena ho inona andanjako azy ka iza zany ny tena mpangalatra tsika amin'ny rahalahy. Nanomboka teo rakizy dia tapaka ny fihavanan'izy amin'ny rahalahy. Ny anatra tiana ho tsoahana amin'izany rakizy dia zay mangalatra dia ny atao ihany no miverina ary zay afafinao ihany no tsinjainao. Voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Sotra tompoko. Mbola ndray mivalinasa ny dolo ny mpangalatra rehetra.
mara zany no rakitra ary tsika izao tovy zava-dehibe aminao mihitsy ny fahafantarana hoe mbola tsy novalian'Andriamanitra tamin'ny fahotako aho dia manatitra fanatitra ho azy kitapo isan'andro isan'andro ho an'ny fiangonana fa ny pania dia ho an'ny efisady zay dia samy mba herezana dia mbola manonona trany ny fiadanan'ny tompo ho antsika tsirairay avy dia miaraba ihany koa ny firaisan'ny sampana izay ivondrona n'ireo sampana 13 eto amin'ny fitandremana foibe fitandremana ren'ny taninanandrano na tratra ny 20 taona ny jorony dia maefabe amin'ny asan'ny tompo raha larana bavy zandry malala isany azadino fa tsofoana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo
dia toy izao indray a ny raharahany fiangonantsika izay voaray a androany alady a 13 ny volana febroary. Ny vakiteny a izay tokony isy atsika zao a dia eo amin'ny Genesisy a 4:7. Ny raharavy eto atoerana filazana ampahafantarina itsika mpivavaka ny firaisan'ny mampahafantatra atsika mpivavaka ny firaisan'ny sampana mpanana taninanarano fa ho anatanteraka ny 13 febroary ho avy zao ny fanatanterahana ny fanateram-bokatra any a toy izao ny fandaharam-potoana. Alakamisy a 10 febroary a fampianarana soratra masina. Alahady 13 febroary a amin'ny 7 ora amin'ny 10 ora vavaka sy tenin'Andriamanitra. Amin'ny 2 ora sasany tolakandro fametrahana ny takela-bato fanamariana ny 20 taona ny firaisan'ny sampana. Amin'ny 5 ora hariva rodorodo mpiderana iarahan'ny sampana 13 ao amin'ny Efsaty. Fiantsona. Antsoina isika diakonina mpiany mpikambana ao amin'ny sampana lampy rehetra fa fifampiarabana na tratra ny taona 20 sy 10 ny alahady 17 febroary ho avy izao. Ny assemblée générale kosa dia ny alahady 9 marsa 20 sy 10 ho amin'ny 9 ora ao amin'ny 3e étage. Avy amin'ny SL4 mampatsiahy antsika ny fiangonana ny mpikambana SL4 fa mifarana ny asabotsy eny amin'ny 20 febroary izao a ny fidirana ho mpikambana sy fanavaozana ny fisoratana anarana amin'ny SL4. Asaina amin'izany a izay efa katekomena na ireo efa mpandray fanasany tompo ka mbola tsy any anaty sampana ka maniry hikolokolo ny fanahintsika sy hitory ny filazantsara. Entanina ihany koa ireo efa nandalo teto anivon'ny sampana ka maniry hiverina indray. SL4 ihany a ilazana isika mpikambana eto amin'ny SL4 fa anatanteraka ny fifidianana isika ny asabotsy 17 febroary izao. Koa manentana atsika ho tonga maro fa miankina amin'ny fampandrosoana ny fikambanana izany a. Entanina ihany koa ny diakona mpiany SL4 mba ho tonga andalo fa ianareo no manao ny fandaminana rehetra. Ilazana isika diakona pia ny brao ny komity ny mpikambana rehetra ao amin'ny sampana tanora zokiny ho tonga amonjy ny fivorim-be hanao fanavaozana ny brao ny komitin'ny sampana ny 17 febroary 20 ao amin'ny efitra 7 riana fahatelo. Ny fotoana dia manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Filazana ihany a antsoina isika mpikambana komity ray aman-dreny ary diakona pia mpikambana mpamakilain'ny Madagasikara fivondronana voalohany anatrika ny fiaonana izay ho tanterahina ny 20 febroary ho avy izao a ao amin'ny efitra 7 riana fahatelo amin'ny 2 ora tolakandro. Entanina amin'ny fotoana ihany koa ny atao amin'ny fotoana ihany koa ny fifampiarabana natratrarana ny taona vaovao a koa satria efa vita ny rakitra dia azo atao aloha ny fanolorana. Ndeha riterany tompontsika fa tsara izy a mamindra fo amintsika rehetra izy a misaotra tompo a fitiavana lehibe nataonao a tompo a amaly fitianao a tsangantsika rehetra. Kavia
fitaovanao anay tsirairay avy. Lehibe aminao manko izay Jesosy. Manolotra ho anao izao fanatitra izao zay. Tena vokatry ny fonay tahaka ny vokatry ny fonao ho anay. Raiso zany Jesosy, vokatry ny fonay zany dia mba ampitony isan'andro ny fahatezeranao aminay fa mbola mba hamindra fo aminay tsirairay avy ianao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah, tompony maro endrika tany rehetra. Petraka isika. Filazana avy amin'ny sekoly alahady. Mianatra ny sekoly alahady anio 13 febroary 2024 amin'ny fotoam-pivavahana amin'ny 7 ora. Ny 3 taona ka hatramin'ny 7 taona ao amin'ny riana voalohany ary ny 10 taona no miakatra any amin'ny riana fahaefatra. Aoka hanaja ny elanelana ary ny kasibotsy apezaka tsara. Antsoina ny dekona Piany Brao ny mpampianatra sekoly alahady rehetra mba ho tonga hanatrika ny Assemblée Générale ny alahady 20 febroary. Fady kely tompoka azafady. Ny avatsika ny Frantsa mpiangana ny Charenton dia nozovoina mahazo antsika eto Madagasikara izao dia nanolotra vola 24 millions de francs, zany hoe 4 800 000 ariary. Ataovinareo teny gasy zany 4 800 000 ariary ho an'ny trabona hony eto tany Nanandrano. Zao zany zay mahatsaro rehetra fa trabona mametsiny anay manko ny sasany nanao hoe ny trabona rehetra any ny atsimo dia nanomezantsika valy 2 tonnes sy menaka 100 litra, sira ny siramamy 100 kilo avy. Fa anao naneto sy mba jerenareo dia hoe porofo amiko ara fa trabona ianao. Maka taratasy ny voalohany any amin'ny fokotany misy anao tsirairay avy fa tena trabona ianao. Faharoa, manana numéro ara-dalàna eto amin'ny fiangonana fa tena trabona ianao. Fa mbola misy koa ireo havatsika izay ny any atsimo any amin'ny faritra fitovavy iny fitovonany iny mantsy izay any Mananjary sy ny namany izay miantso anay hoe tsy tonga anay aty, tsy tonga aty mihitsy any fa nampian'ny filoham-pirenena izay manko aty ambany volo be aty sady tsisy lalana aty aminay no tsisy fiantsona aty aminay tsisy solotena tonga aty aminay any ambany volo be any. Ka dia mba mangataka izay izy fa tena na amin'ny fiangonana ary simba ny tranonay simba mpitandrina io, mpitandrina ny miantso an'izany. Ka dia andinika ny brofobeny ny hoe hatraiza no asika nampiana izany olo zany. Ary ny faharoa, ahoana no atongavany zavatra na vola, angamba ny vola mety mandeha andinika an'izany ny brofobe. Ka dia milaza aminareo amin'izany rehetra zany mba voikava mahatratra, tsy hoe manadina eo Tanànandrano akory data fa na tsiaro fa atsika angamba tsy dia misy trabona fa misy miantso ihany dia porofo amiko ary fa tena trabona ianao dia manome anao izay azona atao ny fiangonana. Misaotra antsika rehetra. Raha mbola misy afaka manao raha sanatry engany raha sanatry ka tena misy tokoa ny trabona eto amintsika
ka tsy maharaka io vola io a dia mbola mba hanao procession manokantsika mba hanampiana ny havantsika eto taninanandrano. Raha misy moa ny any akafa mbola tsy niantso izy fa miantso ihany tsy indraindray sasany dia reny a tsy maintsy jerentsika dia sotra to. dia tiako hony a fodranomasina ho an'ny vady aman-janaka pasteur Rakotomanga Hery izay président synodaly natsony ray ody any aminy. Misaorany zavatra rehetra ho izy, mampahery ny fianakaviana rehetra ny vady aman-janany, monina ny Frantsa promotion a fampangina manolotra tsodrano ny filaza zay fodranomaso ho an'ny fianakaviana sy ny vady aman-janany izay zao fahalasana ny pasteur Rakotomanga izao a vola 1,100,000 francs zay a zay toboka dia iny atolotra azy moa iny a ny razana dia hiditra eto a amin'ny 12 a dia eto tia no atolotra azy sotra to. dia hotoizantsika ny ilazana isika ray aman-dreny mpikambana katezaty rehetra tsy ankanavaka mba ho tonga amin'ny fivoriana iarahana amin'ny braon'ny katezaty ny 12 martsa 2024 ao amin'ny efitra 900 amin'ny 2 ratolakandro ho fandiniana ny vokatra izay ho atao amin'ny 17 martsa izao. Dia toy izay ny filazana tonga teto am-pelatanana ireo filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana ny fijanganan'ny tenany maty ny ampandrenesanay ny malalana anay avanay ny ombona mpisainana onitry ny ala lanjatiana nodimandry ny 20 febroary 2024 rehefa nivahiny 13 taona teto an-tany. Hoy ny rainy Rakotondramanana Gilbert ny reniny rabe fisainana raha ary ny vidiana ny ray tapo aminy ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa niala tao amin'ny 2h58 lapanitokana ny zoma raiky amin'ny 20 febroary lasa teo. Filazana manjo ny pasteur Rakotomanga Hery ary velo erika filoha sinodaly FPVM sinodaparitra Mangoro mpitandrina ao amin'ny FPVM Fehizoro Ambaibe Moramanga mpampianatra teolojia amin'ny sekoly biblika FPVM sady iraka FPVM dia nodimandry ny alakamisy 10 febroary 2024 rehefa nampindramin'Andriamanitra atsika nandritra ny 7 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rajaona Arvony Aingony Aina ny zanany telo menada ny reniny ny ray tapo aminy a ny rafozany a ny fianakaviana ray manontolo a ny razana dia hiditra tao amin'ny fiangonana Foibe Taninanandrano Ampandrana ny alahady 13 febroary 2024 amin'ny 12 ora sy sasany atoandro. Dia ito izay a ireo filazana fahoriana tonga eto an-tanana. Andriamanitra manaka tompony fampaherezana ny ampahery ny fianakaviana izay miaran'ny manamanjo. Fararakitra voaray tompoko vavy Razanadrafara na mety 1000 ariary, tompoko vavy Randria Tsilavina Liantsoa na mety 3 ariary, i tompoko vavy Ramisa Arso Josephine na me 1 alina ariary. Ny filazana fanambadiana. Andriamatoa Rary Malala Yvonne, Ramatoa Rasoanjanahary Faralalaina, Andriamatoa Ranarivony Fanomezantsoa andany le teo fa ny ankilany a Ranarivony Fanomezantsoa, Ramatoa Razay Arso Antamalala Vololonirina,
dia faly manasa anareo anatrika ny fanamasina ny fanambadian'ny zanany zafiny rapeno nirina miora lalaina mampionina sy ranary vololona miora ny aina ny ay asabotsy 5 marsa 2024 amin'ny 10 ora maraina eto amin'ny fiangonana FPVM tany Nanandrano raha misy ny mahita ny tsy mahamety ny anamasinana izany fanambadiana izany dia aoka anantona ny ray aman-dreny mpitandrina izy dia toy izay ny filazan-draharaha tonga eto amintsika voninahitra ao anatin'izany dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Faly miara-baritsika rehetra amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompo. Tonga amin'ny fotoana ny famakina ny voaditsika amin'ity andro alahady maraina ity. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy reto voady manaraka reto. Amin'ny anaran'i Jesosy namakitsika ny voady rehetrarehetra reto. Ity indray Jesosy ny ampahafolony tamin'ny volanay dia mangataka vavaka avy amin'ny dada mba ho vita ny fianaranay sy ho sitrana ny tongotr'izy mianaka. Vola R1,000 omena mantra ny fiangonana. Fa raha mbola izy koa ny farany dia tsy foana ny fanantenako dia mangataka Jesosy mba ahafontanteraka amin'ny trosa ary omeo fahasalamana ny mpanomponao vola 100,000 francs omena mpitandrina any ambany vohitra. Tamin'ny valimbavaka avy aminao Jesosy dia misaotranao ny nansitrananao ny vady aman-janako, ny nandaminanao ny disadisa tamin'ny ankohonako apetraka aminao ny fanompoko anao Jesosy. Piomana numéro 7806 ny vola R5,000 menan'ny radio fitazatsua, R5,000 menan'ny W, ny total zany R1,000. Nofy izay nomena ho any amin'ny dada 5,000 R1,000. Dia tiako misy taratasy fisaorana tany amin'ny fijoroana vavolomelona tany amin'ny madame finaritra dia nangataka fanampiana izany dia teraka soma tsara misaotra amin'ny fiangonana sy ny fifoazana. Ampahafolony hofatrano R1,000 misaotra Jesosy fanomenao zafikely dia apetraka ao mba fahasoavanao ny fahasalaman'ny zazakely sy ny reniny vola R4,000 menan'ny dada raha fisaorana. Misaotra indrindra Jesosy fa levina tanteraka ilay heriny tato anaty kiboko ka tsy mila opération amen na vola R1,000 omenan'ny dada Randrena Tandro, R2,000 radio fitazatsoa, Malaky 310 ampahafolo-karena vola 570 sy R1,000. Mbola tsy nitsahatra midera sy mioby mankalaza ny anaranao zay Jesosy raha mbola menao tombonandro ka nahatratrarina ny fady 9 taona ka androany. Koa indro Jesosy fanatitra ho anao R5,000 voninkazo, R5,000 mpamaky voady, R5,000 mpamafa WC, R5,000 mamatra amin'ny fiangonana, R1,000 ho an'ny trabona raisy Jesosy fa vokatry ny fo dia mbola miandry foana ilay fangatahana nataoko taminao Jesosy amenna. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Misaotra Jesosy fa notahinao zahay ka salama daholo. Manatitra ny ampahafolo-karena ho anao R3,000 ka ny R1,000 ho an'ny dada Randrena Tandro, R1,000 fifoazana, R1,000 mahantra amin'ny fiangonana, R5,000 altaramasina makasitraka Jesosy novy izay menan'ny dada any R5,000. Tsisy soratra R1,000 misaotra Jesosy misaotra Jehova ry fanahiko fa folo-karena. R1,000 trano tazatsoa, R1,000 mahantra amin'ny fiangonana ho an'ny filohan'ny F7, R1,000 fifoazana, R1,000 misaotra Jesosy. Ny total zany R5,000. Misaotra anao Jesosy anatanteraka voady aminao zahay telo mianaka tsapanay ny herinao. Eto izahay manolotra R5,000 mangataka izahay da io ny fidiram-bolanay amen. Rako fisaorana fanasitranana tamin'ny aretina fitahin'ny tompo anniversaire 33 ans tamin'ny 12 février 89 12 février 2022 vavaka ho an'ny tokantranonay, tokantranoko sy ny ankohonako 100,000 francs, radio fitazatsoa 50,000 francs, pasteur Jésus 50,000 francs. Rako fisaorana
misaorana Jehovah ary fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misaorana ny anarany masina misaotra anao indrindra aho Jesosy no nisosy ny fitahinana ataonao taminay mangataka asa taminao an'ireo zanakay tsy manana asa dia nomenao koterisy Jesosy ireo amin'ny fiara hoentin'izy ireo mba tsy ho simbasimba intsony ary ianao no ampiroborobo izany asan'izany dia arovy amin'ny asan'ny devoly ny accident ny tsatoka ny fandrobana dia ny afainganatsainany Jesosy omeo afainganatsaina izy mirahalahy tompon'ny fiara hoentiny tao izy ireo Jesosy andeha hoany amin'ny fahamarinana ary ambino amin'ireo asany izy ireo ity Jesosy misy fisaorana kely atolotra anao omena ny dada 5,000 ariary omena ny mahantra 5,000 ariary total ray alina ariary misaorana Jehovah ary fanahiko ary zay rehetra anao talantoko misaorana ny anarany masina 5,000 sy 2 alina ariary ny ray alina ariary ho an'ny fifoazana 5,000 ariary ho an'ny mahantra 5,000 ariary W 5,000 ariary ho an'ny trabona antony fangatahana fanampiana sy vavaka izao rasoa miadana Gisèle Aimé Mpiandry promotion mpampiavana numéro 12 dia mangataka fanampiana aminareo fiangonana izay mba azo ny tananareo atao fandivadiko Radida Jean Piomana dingana faharoa numéro 3858 eto amin'ny Fohibe dia marary ny prostaty sy AVC ary misy katarakta izay tsy maintsy ho didiny fa tsy ho afaka mahita ny masony koa tsy retraité izy tsy misy asa fivelomana 70 taona izy ankehitriny misaotra sy makasitraka anao tompoko amin'izay fanampiana nomenao dia nomeneto ny numéro telefônina izay fanampiana omentsika zany any alaina amin'ny tontona andraikitra ny numéro telefônina ny adresy nomeny koa dia saripody Androndrakely VM 94 BY bis vola nomeny 500 ariary tahiny tompo sika rehetra fisaorana misaotra Jesosy fa vita somatsara ny raha ny vady ary nomenao asa izay koa ny fanao hatrany mba hitarianao ny fiainanay telo mianaka ity misy any izahay Jesosy noho ny valimbavaka nataonao tamin'ny fiainanay ary mbola mametraka aminao hatrany ny mbola hotoy ny lalana izay diavinay mivady indro manolotra vola 5,000 ariary ho fanampiana fiangonana any ambanivohitra mankalazany Jehovah mankalazany Jehovah amin'ny fanananao sy amin'izay voalombokatra rehetra vola 9,000 ariary ny 2,000 ariary raha dia fitazatsoa 2,000 ariary asan'Andriamanitra 2,000 ariary manatra amin'ny fiangonana mangataka hira FFPM faharoapolo misaotra Jesosy miarahaba ny dada RCJ manolotra bonane ho an'ny dada vola 1,000 ariary mba azony dada zavaina ve ny Isaia 45:12-3 toko fatelo tapany by any amin'ny dada angamba ianao manontany izay misaotra Jesosy izahay fa mbola afaka miaona aminy mangataka vavaka amin'ny asa sy ny fianarana ho an'ny ankizy ary ny tokantrano vola 1,000 ariary atolotra ho an'ny trabona fiangonana misaotra Jesosy voninahitra ho anao Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay anniversaire 5,000 sy 2 alina ariary apahafolo-karena 5,000 sy 2 alina ariary tiako ianao Jesosy amenina raky mpisaorana rakitry ny alady fandraisana sy procession vola 3 alina ariary misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra maro ny famafao tamin'ny fiainanay misaotra Jesosy fa misy antony zavatra rehetra misaotra Jesosy sarotra vakina vola 5,000 ariary raky fisaorana vola 2 alina ariary raha eo misaotra anao toa fa vita ny testa izay natao apetraka ao tananao fikarakarana ny dossier rehetra fantatrao izay mahasoa Jesosy no aviko rehetra eo ampelantananao mamindrafo amiko amin'ny fahotako rehetra Jesosy indro misy vola kely atolotra anao raisy Jesosy fa vokatry ny foko nao ratsy manamboky 5,000 ariary misaotra anao Jesosy noho ny fitiavanao tsy manapetra na dia tsy nalefa ny voady natao taminao aza dia mba mbola no tahinao hatrany misaotra ray malala noho izany tiako be anao Jesosy vola 1,000 ariary misaotra anao Jesosy noho ny sorehetra nataonao taminay nandritry ny herinandro iny tompoko izao dia diakonina vehivavy am-perinasa amin'izao fotaon'izao ary mivadiko dia mangataka sy dia mangetaeta sy mazoto anao ny asan'ny diakonina nefa izy dia efa fito amin'ny 10 taona mahery embolana koa ny faniriko dia ny mba ahafahany mirotsaka hanao izany asa fisoroana izany raha mba azo atao miaraka amiko misaotra tompoko vola 9,000 ariary sezan'ny fiangonana premier étage filohan'ny diakonina mijery an'izay kosa vady tsy soratra 2,000 ariary tsy misy soratra 5,000 ariary raha mpisaorana misaotra Jesosy tamin'ny izay nitarihanao fiainanay ka ity manolotra
fisaorana ho anao 5,000 ariary ho an'ny trabona fa kely fa vokatry ny foko dia ambino hatrany ny fiainanay. Amen. Misaotra Jesosy izahay Jesosy, misaotra anao Jesosy fa nomenao zafikely ka indro izay manolotra vola 703,400 ariary ho an'ny mantra ny fiangonana. Rako fisaorana voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra Jesosy noho ny famindramponao nahatratrarako ny tsingeritaona naterahako tamin'ny février teo dia mbola mametraka ny fiainako manontolo amin'ny fitantananao. Mangataka ny hira fanampiny 220 tsy mendrika ahy vola 2 ariary omena ho an'ny F7 fisaorana. Misaotra Jesosy noho ny famindramponao taminay ka afaka nanomirak fisaorana izahay apahany tamin'ny tombomarotra nomenao anay 507,000 ariary atolotra anamboarana W Yalla ariary apahafolo karena voninahitra ho anao Jesosy Kristy Tompo fa tsy mitsahaka ny fitahinao anay ko indro fahany atolotrainao. Misaotra Jesosy vola 2,000 ariary anaovana ny W prévéretage. Misaotra Jesosy fanaty tamin'ny araky fandraisana 700 ariary akasitao Jesosy 2,000 ariary rakotra procession 1,000 ariary rakotra 1,000 ariary rakotra fandraisana raisy Jesosy tonga taty aho fa tsy salama. Misaotra Jehova fanahy misaotra ny naramasina misaotra Jehova fanahy fa lehibe aho fa mbola nameny tombonandro ka afaka miantso ny anarany. Ity rakitra kely nefa vokatry ny fo atolotra ho azy. Radio Fitsazatsoa mangataka ny hira 20 FFPM sy vavaka amena vola 5,000 ariary. Tsy misy soratra vola 2 ariary fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao anay mangataka vavaka ho an'ny tokantrano 2 ariary ho an'ny dada. Ity ny ampahafolo meko anao Jesosy. Misaotra Jesosy dia io ny asa fivelomanay vola 2 ariary vola 5,000 ariary procession. Endreny amaron'ny asanao Jehova fa endrena nanaovanao azy rehetra. Misaotra Jesosy vavaka mba azahoana fahasalamana indro atolotra ny fahafolo karena 4 ariary ho an'ny radio Fitazatsoa voady. Indro nefa mivadiko amin'i Jehova aho dia mbola mangataka aminao aho Jesosy jereo ny fiaina tokantranoko izaho ianao no anajanona io vadiko io tsy jangajanga intsony fa mamenatra ny zanaka sy ny fiarahamonina satria dia efa antitra izy satria 10 taona atsoatsy vola 5,000 ariary ho an'ny mpanadio eto amin'ny fiangonana isaorana ny tompo. Jesosy eo mamindrafo amiko Jesosy eso nitrosao taio ny tsenako mangataka vavaka ao Jesosy hakana entana. Misaotra Jesosy vola 3,000 ariary mena ho an'ny dada. Ireto misy voady tamin'ny herinandro misy 5,000 ariary tamin'ny alahady 6 février teo efa taraiky izany vao tonga le voady. Manaraka zanako sy ny santanako dia aoka didika ihany. Misaotra anao Jesosy nanomezanao tombonandro anay. Misaotra anao zahay ny amin'ny fanasitrananao ny vinato vaviko dia iraina ny anaranao amena vola 1,500,000 francs ka ny 400,000 francs gote ho an'ny pasteur Andrenatoandro 400,000 francs ho an'ny pasteur any Atsimo 300,000 francs ho an'ny mpanadio fiangonana 200,000 francs Toby Ambotsimelo 200,000 francs ho an'ny mahantra ny fiangonana. Voady voaray tao amin'ny madame Lanatiny fiangonana FPVM retondray koa misy voady voaray omaly zany reto dada Randrenatoandro 30,000 ariary trabona 145,000 ariary mahantra amin'ny fiangonana 6,000 ariary radio Fitsazatsoa 50,000 ariary. Total voady 770 ny voaray eto amin'ny farany ambany eto amin'ny rez-de-chaussée ny amin'ny deuxième étage mbola tsy voaray. Premier étage ny mbola tsy voaray fa ny deuxième étage zany 18 ny 4e étage 26 zany dia manambara ny fiasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy dia ho an'Andriamanitra rery voninahitra. Ny premier étage zany 720 ho an'Andriamanitra rery voninahitra. Misaotra tompoko amen. Eny tompoko dia misaotra ny plaza raharaha sy ny plazan'ny voady zava-dehibe zany to amintsika foana ny mason'Andriamanitra sy ny fony ary dia mandinidinika atsika tahaka ny fandinidiniky ny mpiandro io ndry izy tsy mieritreritra afa-tsy ny manasoa atsika.
dia miarabany efesatya natratra amin'izao fa miazakazaka mihitsy mifanaretsaka manerana an'izao Madagasikara rehetrarehetra zao ary dia tena tonga ty foana mitaratasiny olo voavonjy ny tambany vohatra tena misaotra anareo mihitsy satria tena mahazo aina tokoa noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra ary zany moa no hijoroantsika ny hoe herin'ny tenin'Andriamanitra tokoa ny amin'ity taontika dia mahirezynareo efisatya mahavitany asan'Andriamanitra fa ny herinareo zao tokoa no tadiavin'Andriamanitra amin'izao atanoranareo zao araka ny teny hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny herinao rehetra dia manarak'izay fampatsivana kely fotsiny amin'ny herineny io zany dia fanokafana ny amin'izany hoe fankalazana faharoapolo taona ny fiangonana FPVM rehetrarehetra fa eto amintsika Taninanandrano moa zany dia manao fanamariana tokoa tsika araka ny teny Ray aman-dreny teo dia efa mazava zany ny tanjona mazava zany ny lalakombana ka dia amin'ny herineny io zany dia isy procession mahakasika an'izany satria tsy maintsy atao zany rehetrarehetra zany satria asan'Andriamanitra zany dia efa homanintsika mba samy hanomanomana daholo ahafahantsika mihetsika mamita an'izany satria zavatra ngeza be vao mahavita an'io plafond io araka ny nambaran'ny Ray aman-dreny teo ka dia makatony tenintsika manaiky ny tenintsika tratrarintsika izany tanjona zany mivavaka no ataovy be dia be vavaka no ataontsika be dia be atotosana an'izany rehetrarehetra zany fa na dia misy arany vola rehefa tsy ampy ny vavaka tsy vita zany asa zany fa ny vavaka no tena manova zavatra vavaka no manetsika an'izany rehetrarehetra zany ka dia etsika vahoaka an'Andriamanitra mandre izany rehetrarehetra zany dia samia manao zay azontsika atao ny amin'izany dia hitsangana le komity ao amin'ny komitin'ny fifidianana ny diakonina dia mandrapatonga ny eto dia manentana antsika mihitsy ny amin'izany 2 andro zay ny efa nandraisana ny olona rehetrarehetra teto dia misy olona mbola niteny teo zao mbola hoe hiditra indray ka asa moa ny atao amin'izany satria ny komity ny mandrindra sy mandamina an'izany rehetrarehetra zany ka dia engany mba hisy famindrapo ihany ho an'ny sasany satria misy tsy afaka mihitsy manatrika an'izany fotoana zany ka dia io ny komity ary anambara an'izany mahakasika ny raharahany fifidianana diakonina izany sotra tompoko. dia mbola faly miarapantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary miarapa manokana ny firaisan'ny sampana Taninanandrano Ampandrana na tratran'izao ladim-bokatra izao sy na tratran'ny faharoapolo taona na efisate. Toy izao indray ry havana ny filazana momba ny komity mpifidianana diakonina eto amin'ny Taninanandrano. Ho fanamafisana ny asan'ny komity mpifidianana diakonina dia aoka isika samy anatitra ireo tototaratasy enina voalaza ao amin'ny peta-drindrina ivelan'ny fiangonana ny pirotsaka ho fidiana diakonina sy ny diakonina am-perinasa amafisina fanidinika sy ny fanaterana ny atotataratasy dia manomboka ny alatsinainy 14 febroary 2024 hatramin'ny sabotsy 7 febroary 9 sasany maraina ka hatramin'ny 4 tontolon'ny andro tsy miato. Ary antso ho an'ny mpandray fanasany tompo rehetra eto amin'ny fiangonantsika izay tokony handray anjara amin'ny fifidianana anatina ao am-pandraran'ny fiangonana Madame Saoly sy Madame Lalatina ny andavanandro amin'ny ora fisokafan'ny birao ary manantona kosa ny solotenan'ny komity ny sabotsy hariva sy ny lahatontolo andro ao amin'ny varavaram-piangonanao. Ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany misaotra tompoko. Eny tompoko ny momba ny nofo moa dia marina fa tena mbola tsy nahazo ny asa dada teo aloha dia zao be dia be le nofy misy tsy maintsy lazaiko so mahavoa anareo dia mba mahavoa akoho
satria hoe tsy miasa ianao a mijery ny zanakao. Tia anankiray tia zaho dada ozy le vehivavy 80 taona le niantso tamin'ny nofo hoe le alika nijanona teo amin'ny varavarana teo amin'ny tamin'ny zoma iny dia narapany any tanako tsy nikekeriny le asa 7 androany ary dia misaotra ny tompo hafa fa afaka ny devoly ary afaka niodina tsara ny lohako ndana misaotra ny Jesosy. Misaotra tompoko. Ity a tena mampatahotra. Zaho izy nanonofo hoe nandroka devoly ny zanako sy ny reniko dia nivadika olika sy kisoa ireo. Inona tompo ny dikan'izany? Dia mareko tsara ozy izy fa misy olana be amin'ny zareo ireo, ny zanako sy ny reniko. Ny zanako dia mpiomana tsy nianatra intsony ary dia lasa ny teny ratsy nanompa ary nanompo alika be dehibe. Zavatra tiako lazaina nefa tsy afaka miroatra be dehibe firehetra izany. Dia niangatahako amintsika rehetrarehetra izy dia za mpiasa trano mba mangataka mihitsy aho izy na dia mpanasa lamba fotsiny ara na hiasa trano. Dia misaotra anareo a fa ny zanakao tenenina tsy fantatro na lana vavy a io mempelika io fa dia lasa mijangajanga be ny zanakao vavy a sy ny reninao. Ary io na nozonan'Andriamanitra nareo menakavy a tsy mahita asa. Maka-piandry ianao a dia mandresy lahatra ny zanakao maditra sy ny reninao mivetaveta. Maka-piandry dia iasana ireo olona ireo. Mifona amin'Andriamanitra dia tapahana ozina miaraka aminao. Izany mahatonga anao tsy mahita asa io na dia asa farany izay kely indrindra ary. Mingavy anao mihitsy ny amba ialoha izany teniko izany a fitiavan'Andriamanitra anao izany. Say mihitsy miteny mpiandry rehetrarehetra izay makany a say mihitsy miteny hoe ianao anaka mpijangajanga be miaraka amin'ny alika. Fantatrareo ny tiako lazaina fa misy olona manambady alika mihitsy ary miteraka amin'ny alika. Teneno izy ary say miteny. Ny herin'ny tenin'Andriamanitra voaka ny vavanao a mampiova azy. Tony be dehibe tony a tsy dia misy dikany loatra ny nofonao fa rehefa misy reoka ny tentako ozy ianao tsy mety afaka mihitsy a. Mba manatona dokotera na minana sakamalao a totona ny sakamalao na rapena ny sakamalao a asiana voasary makirana asiana tantely eraka ny sotro dia mba hano izany. Zavatra madinidinika ohatr' izany tokony ho any amin'ny dokotera. Zaho izy tonga tany an-danitra nanofo tonga tany an-danitra nameny Jesosy tanana nametrahany Jesosy tanana dia nanao akanjo fotsy akanjo nampiandry dia niteny izy hoe ilazao ny olona fa zanako ianao ndana manao mpiandry. Rehefa miantso anareo izy a aza toerina mihitsy fa itia tompo. Izany no mahafaly azy. Itony zavatra mazava efa mazava nefa mba averina ty amiko indray dia averiko aminareo zavatra mazava ohatrany tony a tsy alefa ty amin'ny altara intsony. Nanofo izy nangataka fivelomana tamin'i Jesosy dia nanofo izy fa vita tsara le tany tranony malalaka dia nanofo tsara izy dia nanofo maina dia nanontaniako izy hoe fa mba mety ihany ve izao dia hoy izy hoe atao fa tena mety. Efa tena valim-bavaka ao anao izany. Varitra vary izy voamaina no ataonao. Jesosy fa miteny aminao fa tena mety io. Azafady. Vao misalasala ane ianao dia lasa Jesosy e. Tsy azonao tsony iny rehefa niavonavonanao. Fa mba miteny mafy aminareo mihitsy a anarahanareo izany teny izany. Raha niteny izy nanoro lalana izy ka misalasala ianao dia lasa izy a ary tsy azonao averina intsony fa manao velomy ianao izy dia eo ianao.
misy zavatra tsy maintsy tsisy dikany akory. Ny anao koa tia le nanofo mitady lalana matady lalana rakory sy fa tsy mahita lalana mitana mivavaka beba mihitsy ianao. Aiza mosy le misy tonikira anankiray teo zay tsy misy afa-tsy ny mibebaka aloha. Ohatra ny adinontsika misy teny efa nataon'i Jesosy efa ela be mihitsy rehefa mivavaka tsika olona. Jesosy dia nanafatrafatra mihitsy fa nivavaka ozy tsy maintsy faranana amin'ny hoe mpanomponao no ny tenin'izany Jesosy ary dia mbola ho mpanomponao mandrakizay avy reny hoe zay mpanomponao no miteny an'izany Jesosy ary mbola ho mpanomponao mandrakizay. Le mampanompo anao zany tonga azy miaino ny vavaka ao. Fa le fanto alehanao amin'le hoe fa ho mpanomponao mandrakizay dia mbola contrat vaovao indray hoe tsy ny taminy androany satramin'izay ihany no anompo anao fa ny amin'ny ho avy rehetrarehetrarehetra dia mbola hanompo anao. Zany ny famaranana ny vavaka tiany indrindra. Saotra tompo mba atsao tsy miteny be dehibe mihoatra an'izay fa rehefa mba mazava le vavaka dia aza entinety tsotra mandany fotoana. Tsisy nangataka hira ianareo tsangana ivavaka isika. Rehefa nay eo midina manatrehana eto aneo ihany mba hanolorana pozay atolotra vola sy ny arenanza mitsy anana ndro ny vavaka mangina fanolorate na ho anao toko. Vavaka isika misaotra anao Jesosy fa mbola lehibe ny fitiavanao ho an'ny olona rehetra sy ny mpiangona rehetra nandritra ny taona maro. Reo no voady sy ny rakitra porofo mivaingana ny fankasitrahan'ny olonanao. Fa ireo kosa ry mangataka Jesosy, henonao daholo reny ny faniriany reninao daholo. Ianao mamaly vavaka amin'ny nofy ary mampisalasala ny sasany fonana aminao zany. Ary zao izy anao izay sitraky ny fonao. Zay nangataka kosa Jesosy. Tanterao ny teninao hoe na dia mbola tsy mangataka akory azy ianao, na mbola tsy miantso akory azy ianao, efa tonga. Mino hafa ianao ny fivavahany ary ho tanterahanao zany Jesosy. Alohan'ny Jesosy korotana ady lava zany ny tena marina aminay malagasy. Toerana ivavahana tsy misy. Vitsy ny manana an'izany. Fa eto ny mba fotoana, eto ny toerana tsara ionana aminao, toerana ao masina, toerana tianao indrindra araka ny teneninao hoe eo amin'ny toerana izay ampantsiarovana ireo ny anarako, eo no anatonako anareo ary eo nitahiko anareo. Eto no azahoana valim-bavaka, miangaby ary Jesosy, mpanomponao mangataka izany. Mbo any amin'ny olona tsirairay avy ianao amin'ny dabilio misy azy. Hatrany amin'ny rihana fahaefatra. Misaotra Jesosy. Atsoa daholo ny anjelina tsirairay avy hitondra amin'ny boky ny fiainana. Hanoratra vavaka amin'ny anaranao Jesosy, vavaka amin'ny anaranao eto amin'ny toerana tianao, ionana amin'ny mpanomponao.
dia mba tsisy angalatra izany vavaka izany, fa mba ho tonga soamantsara any atrehin'Andriamanitra ray ka any ianao nivavaka ho anay Jesosy. Jesosy, fantatro reto olona mangeta entanao, fantatro ny olany, fantatro ny mampitomany azy, fantatro ny fahasairanany rehetra. Andriamanitro ny nofo rehetra ianao, na tsy ary mangiry firy tahaka anay ianao, na hita ny fahantrana tahaka anay ianao, ary ianao mihitsy ny laza hoe tsy mba manao vavaka, manao tsinotsinona ny vavaky ny mahantra aho, fa raha mitaraina ireny aho dia miaino azy aho. Ianao iara-ny fitaraina ny mpanomponao mangingina Jesosy. Sotra Jesosy, ho asianao tomboka sy izany vavany, tsisy andrombaka, tsisy angalatra, fa tsy manam-potoana afa-tsy eto izay. Ho tonga soamantsara no atrehan'Andriamanitra ray izany, ary ahitan'Andriamanitra ny fahadalanay sy ny fahotanay sy ny ditranay mampahery, mampahatezitra azy, dia sy hoy azy ny tananao misy olatra Jesosy. Mariky ny fitiavanao ny zanako malalanao, no mivavaka aminay dia miainanao Andriamanitra. Misaotra Jesosy, mana-tenanao izay Jesosy valala, mbola mindra fo aminay tsirairay avy hitondra izany vavaka izany hoe, ary hitanao ny tokantranonay, fantatrao ny adresinay, fantatrao ny lalana mampitonantonana anay sy ny adi-piainanay. Izany ny antony ivavahanay Jesosy, dia mametraka izany eo am-pelantananao izay Tompo, satria fantatray fa lehibe ny fitiavanao anay. Dia ndreto izay Jesosy, mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy o, enoka. Ny anaranao no angatana izany Tompo, raina izay ny an-danitra, ho masina ny anarana, ka ny fansakanao, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra, mehoana eno ny anna sazoana, ary mamelana elokay, tahaka ny namelana izay meloka ta, ary izay mitondra anay mifakapanahy, manafana amin'ny ratsy, hanao ny fansakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay an-tanako anao. Zano ny aro anao ary ny sitona anao tamin'ny tanakavana ny fahamarinako sy ny heriko teo ambany vony ny Satana sy Farao sy ny miaramilany. Mbola hanao zany fahagagana zany aminao aho, ary aza matahotra mihitsy namerikerika foana minoa an'Andriamanitra, dia vonjena ianao sy ny konanao. Sotra Tompo, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Jehova ray malala ho zay eo an-danitra ao enoy izay fivavahako izay. Jehova malala ho zay ao an-danitra enoy ny fivavahako natako amina, fa Jesu Kristy
baka no tena sorona izay entiko menao pamelaeloka mpanomponao ny mangataka izany Jesosy ary dia mbola mpanomponao mandrakizay zay voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina 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 Jehovah tompony maro endrika voninahitra tany rehetra samy mahereza tompoko.